tonga dia tsikarintsika mpiaino ity rakotsary fanadidina ity feoreo mpanakanto mpanao vakisova no vahintsika androany isan'ireo mpanakanto mivonigadona vakisova manana ny lazany sy ny tantara ny tarika kitana fitarika andro tsy adana izy ireo no iresadresaka amintsika ny mahakasika azy ireo ny tantarany ary bahatoerana fampafantarana ny gadona vakisova androany Panunna ma vita sa ci matsivun tete ana fatara pagastetka Dandeuma Vietska Panunna ma vita sa ci matsivun tete ana fatara pagastetka Dandeuma Vietska Yunuvanunna matsiv Yunuvanunna matsiv Pagandemande Setiny fiodemokrasia tonga mamangy anay ity atsiadana ity zay moa dia fitarikandro avy eto atsiadana ampiangaliny gadona vakisova fitarikandro moa zany dia efa tamin'ny 1967 no efampolo antramo zao la tsy maty olona velona tsy maty ary tazominay foana satria kolotsaina malagasy dia tsy fialana mihitsy le kolotsaina malagasy fa mitanora aloha zany raha ato anatin'ny tarika fitarikandro ireo aranama mety tsy mahafantatra n'izany zava-maty zay tsy mba miainao anatin'izany zava-maty melona zany fa ny anay efa le fitiavana mihitsy ny efa mipetraka ao anaty amin'ny makolotsaina azy moa zany dia tsy mila sentiment tsy mila mitady sentiment zany fa tonga dia aloha dia tsy ndrity mihitsy ny tononkira ny vakisova dia tsy mba mahay mitantara fitiavana tsy mba mahay mitantara fitiavana fa ny tena tononkira ny mpanao vakisova zany dia ny ainy anatin'ny fiarahamonina ny ainy anatin'ny fiainam-pirenena zany hoe raha lazaiko tena feheziko zany dia mpanao gazety akira ny mpanao vakisova nefa kosa ve afaka mamorokira ara-pivavahana ny vakisova marina be mihitsy zay satria misy mantsy ny atao hoe vakisova ary misy ny hira evangelika na hoe hira masina zany hoe reo mpanao vakisova reo ihany koa rehefa misy ny fahoriana ety amin'ny tanàna zay misy anay dia reo ihany no mandeha miandry fa manana n'izay hira zay koa reo amin'ny zay zany mitenena hoe hira masina na evangelika fa tsy mitovy sy ny evangelika tena marina be mihitsy zay satria ny vakisova dia atao fitazaina mihitsy arak'izay le tononkira lazainy zay zany dia milaza fitazana na fanisina zany amin'ny zavatra tsy mety eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny fiainam-pirenena raha zany mazava ho azy dia misy ny tononkirana vakisova zany dia presque laika ohatrany hoe fananarana fantsiana zay zany ny tena voiziny fa mbola tsirika ana le tsy mahay mitantara fitiavana na le metsimetsika any mety nona ve hoe isy vakisova amin'ny teny vahiny ohatra teny frantsay kolotsaina malagasy azy dia tazomitsika ekeko mety ho tsara zay fa amin'ny makolotsaina malagasy azy dia tazomitsika foana le mahagasy ny gasy dia ny teny malagasy zany mivelatra amin'ny lafindrehetra vakisova afaka hiara-iasa amin'ny mety misy fiara-miasa ve na efa nisy fiara-miasa ny tarika fitarikandro tsy adana ho an'ireo any ivelany ho an'ireo mpira hafa mazava be mihitsy mivelatra mihitsy ny fitarikandro ny tsy adana zany amin'ny ohatra anankiray zao ny fitarikandro ny tsy adana efa nisy vitrine miarahana tamin'ny Stefania ohatr'izay ihany koa zany rehetrarehetra dia mivelatra zany ny mpanao vakisova afaka miara-miasa na fiangonana na mpanao politika na olon-tsotra na fikambana dia afaka miara-miasa amin'izany fa ny vakisova ihany koa amin'izao raha tamin'ny andro taloha zany hoe mididipotra io moa famoranjara zany tena nampalaza zay na tena hoe vakisova ka lasa ivo ka ny anatin'ny hoe famoranjara fa amin'izao na mariazy na soratra na vodoky na rehefa hetsika zany ara-pianakaviana dia efa mahitana vakisova Tsofotsofoka amin'ny lakabe manavazava amin'ny lakakely evaresy fapenovitsy evaresy fapenovitsy evaresy fapenovitsy evaresy fapenovitsy evaresy fapenovitsy evaresy fapenovitsy
Arak'izany dia anisan'ireo tanora ety amin'ny fokontany-tsiadana izy ireo mitondra teny fankahirizana ho azy ny voalohan'ny fokontany-tsiadana. Andriamatoa Ramarson Jean de Dieu izay iray amin'ireo mpankafy tarika mpanaovako sova ity. Ya voalohatra aloha zany dia mizalana isan'ny bandikely mafinaritra izy zokobe moa zany ao amin'ny fitarika tsiadana ary mivoatra. Efa nisy zany zareo teo aloha dia misy moa zany misy ny hoe ndazony fampatesana moa zany dia misy ihany koa le vaovao tanora amin'izao fitarika tsiadana dia anisan'ny vaky mozika zany mampiavaka ny tsiadana amin'ny lafin'izany vakisovo zany raha eto amin'ny Antananarivo faharoa. Ry zareo reo dia anisan'ny groupe mpanao vakisovo moa zany zay manampy amin'ny fokontany rehefa misy événement rehefa misy fety dia ry zareo eo foana. Ary tena zavatra tena hoe tsara dia niran'ny zareo dia tena ny ambavan'ny mponina eto amin'ny deuxième arrondissement mihitsy. Dia isorana koa moa zany ny somabotsika amin'ny arrondissement fa manampy amin'ny zareo koa izy amin'ny fanamina sy ny rehetra sy ireo manana tanana koa zany dia manampy amin'ny zareo mba hitazomana an'izay vakoka eo amin'ny hira vakisovo eto amin'ny Antananarivo faharoa zay. Ka dia fahitako zany dia tena mahafinaritra zalahy toy izy mamsoa moa zany mitondra azy ao azoko mamsoa toy izy atao izay ampisandratra amin'ny kolotsaina malagasy fa io no maizy antsika. Fa zalahy moa zany dia isan'ny mahafinaritra hatramin'izay niarahana tamin'ireo vakisovo ireo dia tsisy zavatra hoe nalabaraka ny fokontany teto fa tena manao zavatra kitsibory zareo. Tsy vita ny hoe fanaovana vakisovo ihany fa zalahy koa dia mandray anjara amin'ny fanadiovana fandrimpanemana eto amin'ny tanany tsiadana mandray andraikitra amin'izany koa zalahy vakisovo ireo fa tsy vita hoe manao vakisovo dia izay fa miara-mitaizan'ny vahoaka eto zany amin'ny lalany hira. Zay zany ny zavatra mahafinaritra amin'ny vakisovo mankasitraka vakisovo tsiadana ngavo amin'ny ambonimbony kokoa mba hivelatra voakany tsiadana tonga le vitan-dranomasina mihitsy ary tsy maninona fokontany tsiadana eo foana manohana n'izay mpanao mozika na manetahita amin'izany. Araka ny filazan'ny Herzou izay anisan'ny mpankafy ny vakisovo dia anisan'ny singa iray ahafantarana ny fokontany-tsiadana ny fisian'ireo tarika kintana fitarika-andro ireto ary tsy vitany hoe mpanakanto fotsiny ihany izy ireo fa anisan'ny manome tanana amin'ny fandamenana sy fanadiovana ny tanàna. Bona fahitanao an'ilay fitarika-andro ny tsiadana eto tsiadana zany raha vao miresaka hoe kolotsaina dia tonga dia vakisovo tsiadana ny kolotsaina satria mbola tsy teraka kory ny tena koloteny tia dia efa nisy vakisovo ary be da be ny hira vakisovo tsiadana hafa-tsy ny ankizy na mozika vakisovo isiana izao dia ny vakisovo tsiadana dia mifamakatra amin'ny fokontany satria omera ao amin'ny fokontany sasany amin'ireo ankizy biavy eto fokontany sasany amin'ireo ary olona mivoaka teto fokontany tsiadana ary reharehan'ny tsiadana zany vakisovo tsiadana zany satria efa mivoaka amin'ny anamanjera rehetra manampy ny vahoaka sy ny mponina ety tsiadana ihany koa izy ireo indrindra amin'ny fanamasahana ny fety amandanonana toy ny foradazy ary anisan'ny mivainty ny hira fampiononana ihany koa amin'ny andro fahoriana toy ny fiandrasam-paty izany hoy Erika tanora mipetraka ety amin'ny fokontany tsiadana. Makasika manokana ny vakisovo tsiadana ny fitarika amin'ny tsiadana anisany manampy ny vahoakany tsiadana izy ireo alaiko ohatra fotsiny hoe no amin'ny resaka forazaza ohatra dia tsy maintsy ireo foana ihany no ason'ireo dia eto zany dia makataka amintsika ny fanohanan'izy ireo ihany koa satria manampy ny vahoakany tsiadana ihany koa izy ireo ka dia eo ny atsika dia hotoana atsika ny atsika fa varoka zanytsika sy mosika atsika. Fa raha araka ny filazan'ny Ramatoa Razafimbola Saondra Liliana izay mpony tsiadana dia efa nifandovana tamin'ireo razambe nifandimby ity vakoka Sova ity ary nanentana sy nankahery ireto kintana fitarika ny tsiadana ireto ny tenany mba haherika ny hiatrany ity kolotsaina harena sarobidy ity. Misy olona teo aloha tarika izay efa natanova many dia nitombiasan'ny ankizy teo aoriana izay
izay oentin'ny mamsoa mitarika ny fitarikandro amin'izao ahoana fijerinao azy ireo a ny fahaizany ny lalao anti-vaksao tia dia ino dika ino eto tantsiadana kisinizy ireo ny fisiny fitarikandro tsiadana aloha dia ariarianay satria mahay zareo ary ny vakodradana izay navozina ao anatiny ao koa sova izay fa tena hita mihitsy matiana izany zareo satria ny ray aman-dreny teo aloha dia nampianatra sy namoy voy ary tateo ariana ny ankizy dia nanamarika fa tsy azo vonona izany vaksao izany afatra avy amin'ny madame Saondra ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny vaksao fa eto anivon'ny tantsiadana ny afatra apetrako izany dia atao tsara ary atao vereare ary aza atao eto fokontany ihany fa atao veraka Madagasikara azarena ny vakoka retin-drazana zalahy aza tasy Iverdana sanase tulla tulla fantaggio te fondi tulla tulla ona tolon te ka fotana aye 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 tolon te ka fotana aye tolon te ka fotana aye 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 tolon te ka fotana aye Son fa o kam tet, vita vo mana.